Ny mofinaina isan'andro atolotry ny mpitandrina rakotina valina maoly. Faramiarahaba tsy kariavako tratra ity alakamisy fa 9 ny volana martsa ity. Ny mofana izay voalahatra ao antsika dia ny filazan-tsaramasina araka ny lioka. Lioka toko fafito, andiny fahavalo ambin'ny folo ka hatramin'ny andiny fahatelo amby roapolo. Lioka toko fafito, andiny fahavalo ambin'ny folo ka hatramin'ny fahatelo amby roapolo amin'ny anaran'i Jesosy. Ary ny mpianary Jaona nanambara izany rehetra izany taminy. Ary Jaona ny antso ny mpianandroa lahy ao aminy dia naniraka azy akany amin'ny tompo hanao hoe ianaova ilay ho avy sa mbola hafa no lasantsika. Ary noho ny tonga tany amin'ireo lehilahy ireo dia nanao hoe Jaona mpanao batisa naniraka anay akaty aminao hanao hoe ianaova ilay ho avy sa mbola hafa no lasantsika. Ary tamin'izany ory izany Jesosy dia nanasitrana olona maro tamin'ny rofy sy ny aretina sy ny fanaratsy sady nampahiratra ny jamba maro. Dia namaly Jesosy kanona taminy hoe mandehanay ianareo ambarao amin'ny Jaona izay hitanareo sy renareo zao. Mahiratra ny jamba, afaka ny mandringa, diovina ny boka, malady ny marenina tsangana ny maty, ary malahelo hitoriana ny filazantsara. Ary sambatra izay tsy fitohina noho ny amiko. Ray Masino manamasinanay amin'ny fahamarinana, ny teninao no fahamarinana. Amen. Tamin'ny andron'ny Jaona mpanao batisa, tamin'ny andron'i Jesosy raha teo koa moa zany dia masaka tao an-tsain'ny Jiosy ny fiandrasana ilay Mesy. Efa 100 taona ny amin'izao alohan'izao fotoana natongavan'i Jaona na Jesosy zao no efa nampanantenaina fa ho avy ilay Mesy. Hitantsika fa samy nanany an'izany avokoa ny ankabeazan'ireo mpaminany, na ary Mika, na ary Isaia, na ary Zakaria, na eny hatrany amin'ny andro ny Mosesy ary nysoratra Mosesy ary dia efa nampafantatra fa ho avy ilay Mesy izay hamonjy, ho avy ilay Mesy izay zanak'Andriamanitra, ho avy ilay Mesy izay mpanavitra. Saingy mafy be ilay zavatra niaina ny zanak'Israely satria ny fianjakan'ny Joda zany io, satria zanatany Romanina izy. Ary fantatsika fa rehefa mafy tahak'izany ilay fahoriana, mafy tahak'izany ilay zavatra lalovana dia betsaka ny olona no mirona makany amin'ny lafiny ataontsika hoe ara-panahy. Ary be dia be ireo karazana mpitoro teny tamin'ny andron'i Jesosy teny an-dalambe. Be dia be ireo mpitoro teny, be dia be ireo mpaminany izay teny an-dalambe nitory, ny sasany teny hoe Mesy, be dia be zany ireo karazana izay mpilaza tena ho Mesy na koa milaza hoe ho avy ny Mesy tamin'ny andron'i Jesosy na tamin'ny andron'i Jaona. Ary dia mazava ho azy nampivilivily be ihany ny sain'ny olona ny fisiany ireny mpaminany isan-karazany tamin'ny nampahafantatra ny momba an'Andriamanitra, na momba ny fiarahamonina, na momba n'ilay Mesy. Hany ka i Jaona mpanao batisa izay mpialoha lalana ny Jesosy. Jaona mpanao batisa dia olona nieketeny tao amin'ny tontolon'ny Jiosy. Mpanao batisa izy, nieketeny izy, na ny fiainany na ny fomba fitorony teny dia niekeny olona rehetra ny maha mpanompon'Andriamanitra any Jaona mpanao batisa. Ary dia tonga Jesosy dia nisy ny fahagagana maro nataon'i Jesosy. Naniraka ny mpianany Jaona moa mpaminany azy, mampampianatra azy, dia naniraka ny mpianany izy, nanana mpianatra izy zany. Misy ara moa mpianatra Jesosy dia avy amin'ny mpianatra Jaona ihany ny sasany. Dia ireo mpianatra Jaona ireo dia niraina kany amin'ny Jesosy manao hoe hono ho ianao ve le ho avy sa mbola hafa no lasantsika? Fanontaniana izay tsy de voavaly tsotra fotsiny zao raha tsy manana fahafantarana tsara ny tenin'Andriamanitra, raha tsy mahafantatra tsara ilay momba n'ilay Mesy. Zany hoe raha ohatra ka Mesy tsy izy, na mpampianatra tsy izy, na mpaminany tsy izy,
de tsy mahavaly ny fanontaniana izay napetrako jon'io. Misy mot-clé zany le hoe enao ve lay ho avy sa mbola hafa no andrasantsika. Lay fanontaniana tsy manao hoe enao ve lay mesia, satria le fanontaniana enao ve lay mesia de mitaky valiny fotsiny hoe eny na tsy. Fa eto am'ty hoe enao ve lay ho avy sa mbola hafa ny andrasantsika dia tsy eny na tsy fotsiny valiny fanontaniana io fa fanazavana, ary fanazavana zay valiana amin'ny alalan'ny fahafantarana ny soratra masina. No zany dia Jaona mpanao batisa eto zany dia liana dia mantatra ny hoe tena Jesoa marina ve lay mesia, ary de nametraka lay fanontaniana somary sarotra valiana izy. Efa tonga atao am' Jesoa moa mazava ho azy satria Jesoa lay tena mesia dia namaly lay fanontaniana tsotra tamin'reto lendrana manao hoe mandehana miverina makany am' Jaona mpanao batisa. Ary Jesoa rehefa namerina reo iraka reo nakany am' Jaona mpanao batisa de tsy fanazavana no nomeny fa tatitra, mandana manao tatitra nareo. Hitanareo ny zavatra izay mitranga ankehitriny de tatitra atao, zany hoe zavatra zay mitranga marina, zavatra zay hitan'ny masonareo, tsy hoe zay zavatra renareo fotsiny, hitan'ny masonareo, azonareo tsapahitanana, zay lazanany am' Jaona. De ahafantatra fotsiny Jaona manao hoe izy ilay efa nandrasana ela de Jesoa io. Lay valiteny zay nomeny Jesoa any Jaona dia mivantelo mazava tsara mihitsy. Hoy Jesoa manao hoe mandehana anareo a de lazao aminy hoe mahiratra ny jamba, afaka ny mandringa, diovina ny moka, malady ny marenina, atsangana ny maty, ary malahelo tokena filazantsara, ary sambatra zay tsy ho tafitohina noho ny amiko. Zavatra telo no amatarana ilay tena mesia. Am'izao amin'ny vanim-potoana iainantsika zao a de be de be ny karazam-pivavahana, be de be ny karazan'olona na karazam-pikambanana izay mitory any Jesoa, na mety mitory karazam-pivavahana hafa koa aza, ndraindray mitory fivavahana zay ndraindray tsy voatery ho mifanaraka amin'ny soratra masina, tahaka zay tamin'ny androny Jesoa ihany. Ary dia eto ary dia misy lafiny zavatra telo hitsarana na hamatarana lay tena fivavahana marina. Na koa eto any dia misy zavatra telo zay nentiny Jesoa nampahafantatra tamin'ny Jaona fa izy ilay mesia. Voalohany dia isy ny famantarana, isy ny famantarana ao amin'ny fiangonana, na nisy ny famantarana nataon'i Jesoa ilazana fa izy de Andriamanitra. Ny zavatra nytenenin'i Jesoa rehetra, ny zavatra nataon'i Jesoa rehetra de tsy vitan'olombelona. Izy manao hoe malady ny marenina, ny boka diovina, ny jamba mahiratra, ary afaka ny mandringa, ary na ny maty aza de atsangana. Zany hoe Jesoa zany eo a de mampahafantatra am' Jaona fa Andriamanitra izy, satria zavatra tsy mbola nisy nahavita talohan'i Jesoa zao asa nataon'i Jesoa zao. Tsy nisy zany hoe be de be ny marenina lasa mandre, ny jamba lasa mahiratra, ny mandringa lasa afaka mandeha, ary na ny maty aza de natsangana. Rehavako Jesoa eto de tena Andriamanitra, ary Jesoa lay mesia zay efa tonga tam'izao tontolo zao, hamonjy izao tontolo zao. Izy lay ho avy, izy lay ankehitriny, ary izy lay lasa. Jesoa lay Andriamanitra teo mandrakariva, fonahaliana n'izao tontolo zao, ary eo am'izao vanim-potoana ankehitriny zao, eo anivon'izao tontolo zao, namonjy izao tontolo zao. Ho tsy manao hoe am'izao vanim-potoana iainantsika zao de be ny karazam-pivavahana, itsiro anjato raha eto Madagasikara fotsiny ary. Ary inona no ahafantarana azy reny de lay famantarana, lay famantarana. Ho Jesoa manao hoe jereo tsara reto famantarana hitanareo reto, de zao afaka ny mandringa, diovina ny boka, malady ny marenina, atsangana ny maty. Jereo tsara reo famantaran'ireo, fa reo famantaran'ireo de amantaranao ny fiangonana
tena izy voalohany de zao reo famantaranandreo tsy de le lafiny hoe mahiratra ny jamba loatra be de be ny famantarana taon'i Jesoa fa tsigany lioka fotsiny reo famantarandreo. Reo famantarandreo de zao famantarana mitory famonjena ny olona avokoa. Ny ahafantaranao fa tena izy ny vavahana anankiray de zao mitondra famonjena ho an'ny olona izy. Mitondra famonjena ho an'ny olona izy, mamonjy reo olona voailika ao anatin'ny fiarahamonina. Reo olona rehetra zay nitsabony Jesoa reo nijamba, zany ange ivelan'ny fiarahamonina. Tsy tiany fiarahamonina zany zavatra olona maloto zany jambo zany. Ny boka vao maika maloto, olona voailika ny anatin'ny fiarahamonina, olona tsisy miraharaha zany boky zany. Zany mareniny zany olona zay ivelan'ny fiarahamonina ihany koa, olona tapaka amin'ny fifandraisana amin'ny fiarahamonina satria tsy mahita ny masony na tsy mandeha ny sofiny, zany marenina. Ary dia maty atsangana vao maika maloto tafasaraka amin'ny fiarahamonina. Zany hoe reo famantarana ny tenen'ny Lioka manokan'ireo izay nitsindriny Jesoa tantaraina tamin'reto mpianatra Jaona ilazana fa izy ny misy de zao famantarana milaza fa Jesoa de nitodika namonjy ny hafa. Azay le tena misy. Lay misy tsy tonga ho an'ny tenany, lay misy tsy tonga hitady voninahitra, lay misy tsy nitady ho an'ny tenany fa mamonjy ny hafa. Azay ny mbola amantaranao koa ny fiangonana na ny marimarina kokoa ho asan'ny fiangonana dia ny famantarana amantaranao fa ao amin'ny fiangonana ny Jesoa, famantarana fa lay fiangonana de tena ny Kristy de zao fiangonana mamonjy ireo voilika any anatin'ny fiarahamonina. Tsy fiangonana velona ho an'ny tenany ihany, tsy fiangonana mianoka am'izay mety ho fanomezam-pahasoavana ho an'ny tenany ihany, fa fiangonana mamonjy ireo any anjorom-bala, mamonjy ireo ketraky ny fiainana, mamonjy ireo zay ataontsika hoe tsy tian'olo koa jerena akory ary, mamonjy ireo jamba, namonjy jamba, ireo zay tsy mahafantatra ny fahatsaran'Andriamanitra, tsy mahafantatra ny fahatsarana zao tontolo zao, dia ny fiangonana mamonjy reny olona reny, mitory mampianatra reny olona reny ny fahatsaran'i Kristy. Tsy zay ihany fa fiangonana koa izay mamonjy ny olona ao anatin'ny fiankinan-doha. Hitantsika tsara le hoe mandringa, hitantsika tsara ny jamba, fiangonana manaisotra ny olona hiala am'zany fiankinan-doha zany. Afaka malala mazava eto amin'ny Lioka ny antsoina hoe fiangonana, raha tarafina hoe enao ve lay ho avy, fiangonana miasa. Zay ny tenin'ny tompo takaritsika eto ary zay ny tokony ho fiainan'ny mpino koa. Mpino miasa ho an'ny hafa, mpino miasa ho an'ny mpiarabelona, mpino miasa ho an'ny fiarahamonina. Zay ny voalohany afantaranao ny fiangonana velona ho an'ny hafa, fiangonana mamonjy ireo voailika, fiangonana zay mieritreritra ny fiarahamonina. Fa ny faharoa de zao ho Jesoa, tsy zay ihany no amantaranareo azy fa izao ny malahelo dia hitoriana ny filazantsara. Tsy hoe famantarana fotsiny ihany zany miezinezina no amantarana azy hoe misy fahagagana be de be, raha izay de mbola tsy izy zay ho Jesoa. Tsy hoe fiangonana fahagagana fotsiny io fiangonana io na fiangonana ny asa fotsiny, tahaky de am'izay fotoana zay lasa toy ny mpanao asa soa, toy ny club hoe mamonjy ny sahatra, mamonjy ny sahirana, mamonjy ireo tsy zay. Fa fiangonana izay ataontsika hoe mieritreritra ny fitoriana ny filazantsara, fiangonana mieritreritra ny fitoriana ny filazantsara. Hoy eto Jaona mpanao batisa mipetraka manontaniana, ahoana no amantarana, ianao ve le izy? De hoy Jesoa, mitory ny filazantsara ka. Fiangonana mitory ny filazantsara, tsy fiangonana variana amin'ny sosialy ihany, fa fiangonana indrindra koa manao zava-dehibe ny fitoriana ny filazantsara. Ary filazantsara zay natao an'ireo eto hoe malahelo tiana teneny eto moa de lay mitovy amin'ny hoe fahantrana, ireo olona zay sahirana. Ny fiarahamonina tam'izany fotoana zany ho saiky sahirana avokoa satria zanatany Romanina. Afaka malala anankiray am'izay amantaranao ny fiangonana fanaraka amin'ny sitrapon'Andriamanitra de mitory ny filazantsara. Asan'ny fiangonana takian'Andriamanitra amin'ny fiangonana ny fitoriana
ny vaovao mahafaly, mpitondra vaovao mahafaly, mitondra vaovao tsara, mitory famelan-keloka, mitory fiadanana. Zany no antsoina hoe fiangonana velona. Fa ny fahatelo afaka malala zay asehon'i Jesosy eto ty manao hoe ny zavatra hitranga koa de zao sambatra zay tsy fitafitohina no ny amiko. Jesosy koa ry afaka malala de zao hitondra fahatafitohinana, tsy hoe Jesosy no hitondra fahatafitohinana marimarina kokoa fa ho tafitohina amin' Jesosy ny olona. Nahoana moa no tafitohina amin' Jesosy ny olona? Satria ny etikan'ny olona etikan'ny vola, ny etikan'ny olona etikan'ny fitiavatena, etikan'ny fitiavam-boninahitra, ny toetran'ny olona de toetra fitiavam-boninahitra, toetran'ny ny valifaty, ny fankahalana, zany ny toetra zay iainan'ny olona. Fa rehefa tonga Jesosy de zao handrodana an'izany toetra any izy manao hoe tiava na de ny fahavalonareo ary. Jesosy ny teny manao hoe ampidiro amin'ny tranony zavatra ao Petera, zany hoe ny olona Jesosy tsy mitory herisetra, Jesosy manafaka ny olona amin'ny herisetra, tsy zakan'ny olona. Ho tafitohina amin' Jesosy ny olona satria mifanohitra amin'ny fieritreretany ny zavatra tiany Jesosy atao ary te ho tafitohina amin' Jesosy izy. Reafako malala anankiray am'izay hamantarana ny fiangonana de zao mitory ny filazantsara io. Misy ireo famantarana maro samihafa, zany hoe fiangonana miasa ho an'ny fiarahamonina, fiangonana mitsinjo ny fiarahamonina. Fa ny fahatelo de zao fiangonana zay miaritra fanenjehana, fiangonana zay miaritra fanenjehana, tsy fiangonana faly mitady fahasambahana ho an'ny tenany, tsy fiangonana misakaiza amin'izao tontolo zao, tsy fiangonana mpisakaiza ny amy fahafinaretana zao tontolo zao, fa fiangonana zay vonona hiatrika na ny fanenjehana azy. Ary Jesosy efa niteny an'io, hoy izy manao hoe ahita fahoriana nareo aty am'izao tontolo zao, ahita zavatsarotra ianareo, ho tafitohina aminareo mihitsy ny olona fa matoky fa zao efa narisy izao tontolo zao. Reafako tsy afa-misaraka amin'ny fitoriana ny filazantsara ny fanenjehana, tsy afa-misaraka amin'ny fanaovana asa soa sy ny famonjena ny olona sy ny famonjena ny mpiarabelona ny fanenjehana. Ary mandrakariva tsy azon'ny olona na dia mitoetra ny kristianina. Efa tantaraintsika tamin'ny mofinaina lay boky nosoratany Dostoevsky, lay manao hoe l'idiot, lay lohatenin'lay boky, lay asa soratra zay nitantarany hoe tsy azon'ny olona, lay idiot zany io de ny kristianina, hoe tsy azon'ny olona ny toetrany kristianina, manelingelina ny olona ny toetrany kristianina, satria ny kristianina mitady fahamarinana fa ny fiarahamonina tsy fahamarinana, tsy zakan'ny olona tsy zakan'ny fiarahamonina ny fahamarinana apetraky ny kristianina, tsy zakan'ny olona ny fahalebem-panahy satria ny olona dia malifaty, te hanao herisetra, tsy zakan'ny olona ny fanafoana tenan'i Jesosy satria ny olona teo ambony noho ny namany, ny olona te hisongadina, te hiavaka mihoatra noho ny namany. Jesosy manafoana tena, noho zany dia tsy azon'ny olona fa eritreretin'ny olona ho hafahafa ny kristianina. Reafako malala eto ary de manasikasina ny zavatra andrasan'ny tompo antsika ny tompo amy fiangonana. Move hitany masonao, voarahin'ny tananao, voataonanao, voavonjonao, nampinao ireo mpiaramonina aminao mandary zavatsarotra, mariky amantarana fa efa ao aminao lay ho avy de Jesosy. Raha manao zany fanaovana asa soa sy asa famonjena zany ianao, ny fiangonana na isika pino. Fa ny faharoa de zao mitonanao, anao zava-dehibe ny fitoriana ny filazantsara, ny filazantsara zay mampionona ny olona, ny filazantsara mampitraka ny olona, ny filazantsara zay mandresy ny haiziny ny fankahalana ao anatin'ny olona, ny haiziny fitiavatena ao anatin'ny olona. Any farany de zao mivonona eo ampanaovana ny asa soa sy ny asa tsara, mivonona fa nandray tsy azon'ny olona ny ataotsika, mivonona ho iny zay iny
fa manana faharetana, fa miaretanao no avonjenao ny ainao i Jesosy. Zao alakamisy zao ara de mampahery anao ny tenin'Andriamanitra. Matoky, mahefabe, aza miova ho nisoratry ny apôstôly Paoly de ho hitanao fa tsy foana ny fikelezanao ay. Mivavaksika tompo amisaotra anao zay noho ny amin'ny filazantsara zay nomenao anay, filazantsara manantitrantitra ty anatinay fa efa tonga ianao lay Mesia ary ianao lay mpanafaka, ianao lay filazantsara velona, ianao lay mpamonjy. Tompo amisaotra anao zay fa ampahafantarinao ny fiangonanao fa ny fiangonanao te vavolombelona, fiangonana miasa, fiangonana mijoro, fiangonana azo ny fiarahamonina ianteherana, fiangonana azonao indrindrindrindra ianteherana, azon'ireo mila vonjy idodododona, fiangonana mitory ny filazantsara, manana ny filazantsara, miaina ny filazantsara, indrindra indrindra fiangonana vonona hijoro amin'ny fahamarinana, hijoro amin'ny fitiavana, fiangonana vonin hijoro enina dia ao anatin'ny fahakalany zao tontolo zao azy ary. Da io tompo zao alakamisy nay zao, ho alakamisy arahanay aminao, tsy ho lakamisy nay ihany fa lakamisy no koa aza hamokaranay, hanomponay, izaranay, fiainana amizay rehetra mifanerasera aminay, mamindrafo aminay tompo. Da io ity tontolo andronay ity, amizay asa ataonay de ataovy mifanaraka amy sitraponao, amizay rehetra lehan'ny tongotray de ataovy mitondra fifaliana ho anao, amizay ataonay de ataovy voninahitra ao. Mangataka famelan-keloka aminao zay Jesosy amizay mety napalahelo nataonay, na tamin'ny asa, na tamin'ny fiteny, na tamin'ny fihetsika, fa mandrakofa kosa fifaliana amy tontolo andronay anio. Saotra Jesosy. Amen.